Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffinée que jamais. La Farina, malagasy ny antsika. Vito! Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay. Profitez des meilleures chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Miavaka tokoa zany henan-kisoa ravitoto zany satria raha teo ampikarakarana moa zany tsika dia hitako hoe betsaka ny siramamy noho ny sira zany hoe tsy maheno mangidy mihitsy ao anatin'ny ravitoto izay zany le secret an'le izy. Natao sasao sasao hitanao zao misy anina io fafana tanteraka ireo sasana le tafo transparent io dia hitanao fa tonga dia mazava be eo rehefa avy eo ianao ihany no faly be eo rehefa avy eo. Miarahaba atsika fanaraka amin'ny fandaharana aty Akady tely lafa misy atsika amin'izao fotoana izao hitsidika gargote anankiray eto ampitan'le tsena misy an'le bassin lavoir zay ho an'izay mpankafy Akady kely Florence no aneho ny fahaiza-mahandrony ho entintsika ho anareo mpanaraka amin'ny fandaharana ka aleo fa ho atsotsika izy ho entintsika hanaraka amin'ny fandaharana. Mandroso manao lagi salama inona baba maresaka tonga aty aminareo zao vaovao amin'le fotoana mifanomezana dia ihinam-bary sa ihinana katsaka sa ihinana ino ihinam-bary sy fisaonjo ay mahafinaritra zany ka rehetra izahay aloha zany miara-kipa rehetra hanolotra an'le tablie ordinareo saotra tompoko naovantsika lakozia rehefa avy eo sao dia andramana aloha jerena andramana aloha sao dia tery loatra na malalaka loatra dia tonga dia soloky raha ohatra ka tery zaka andramana aloha andrama aloha jerena fa ao tsara ka tonga dia ao tsara antonony tsara zany tablie zany tsy mila soloana tsony ao tsara ao tsara tsara tarehy mihitsy manaraka izay misy an'le planche dia coupé roa amby 20 taona zay tato raha tsy diso dia tena tatotsika vao nahita an'le planche roa amby 20 taona zay no naelany nandehanana fa nahita planche efa manakara-panondro fa ity zany mba ataontsika hoe zany dia ny fahatelo manaraka izay moa zany dia ilay fandraisan'ny RTA anjara 5,000 ariary ividianantsika an'le kojakoja ikarakarantsika an'le sakafo spécialité an'ity toeran'ity rehefa avy eo dia misaotra ny RTA sady mankasitraka mihitsy satria nafinaritra ny zavanitranga tamin'ity androany ity tantarao le sakafo ary inona moa ataontsika androany iditra amin'le sakafo zany tsika izao ny sakafo natao zany le ravitoto sy henan-kisoa le fandresahana iny dia le faharoa koba sy lafarinina dia voanjo dia akondro tantarao aloha le fanatsarana an'le lakozia nahoana ny ekipan'ny RTA tonga taty eo amin'le resaka lakozia zany tena vitany tsara le lakozia satria lasa vaovao mihitsy le izy sady tena madio be fa teo aloha aloha izy azo lazaina hoe nalotoloto kely zany fa satria 22 ans de service zany efa ela mihitsy angambany zany efa elany atezana ka lava volo izy ny fitenenana dia zao izy zany ankehitriny vita tsara sady mahafinaritra na ny anao sakafo ao amin'le izy ara dia milamirana zany ny saina satria vita tsara le izy
Sanifera manolotra anao aodinareo Brico et Déco. Aiza le tranony ana teo? Ay ito. Odeo. Iny izy iny kaiko. Manahoana ianao? nareo? Manahoana daholo. Saika tsy hitany iny tiako tena hoe ina zany na lalàna an'ity ananao ty toatrany tsisy anarana daholo sy Tsisy anarana fa nefantaran'ny olona io zay hoe mamandomoina hoe. Efa tsy kajerefinao ke aty zao fentsena daholo. Dia efa lalàna zany mamandomoina. Raha vao hoe le gargote eo mamandomoina zany dia efa fantatry ny olona rehetra. Eny ary. Zany Zany ataovy hoe mamandomoina ary hoe mamandomoina ato. Jery ary ianao. Ato ny gargote mamandomoina. Ato ny gargote mamandomoina zany raha ohatra hoe mitadinareo dia vao na ohatra hoe voany amin'ny 182 ambony be any zany dia vao miteny amin'ilay gargote mamandomoina dia efa tonga dia fantatry ny olona. Ina avy ny aminao ato? Ny amidy kato zao a katsaka misy ronono dia composé dia vary amin'anana dia vary maina. Isaky ny atoandro zany sa isaky maraina atoandro hariva? Manomboka maraina amin'ny 10 zao no vary. Farapahatonga any amin'ny hariva. Tonga ny amin'ny ray zany lany daholo ny entana amin'ny ray. Dia inona ataonao après-midi zany? Manomana ny rapitsindray dia manadio ny fitaovana rehetra. Zany sakafo maraina Sakafo maraina sy atoandro zany no tena ataoko. Dia amin'ny hariva zany manomboka Zanako zany le tomoina? zanako valovalo voalohany le domoina. Zay no fahatarany olona anazy hoe mamandomoina. Ndao ary mamandomoina miditra. Ndao ary. Ato le lakozia. Ato? Ay ve? Ty ny lakozia anao? Ato zany ianao no mandro sakafo? Dia ato ianao no manandro rehetrarehetra atao ohatran'ny hoe lakozia tena lakozia gasy e? Tena lakozia gasy be mihitsy ilay izy. Misy setroka saribô, misy ranganina kely. Charbon mihitsy moa ny ampiasaiko ato. Tsisy afo kitay ato e? Tsy manao afo kitay fa charbon. Saribô daholo mihitsy e? Hitako ary ilay izy e. Zao mipoziny zany e. Eto anao zany manapaka tantaroana kely aloha e? Eto manao sakafo rehetra, manao préparation rehetrarehetra zany eto. Dia ary aty, ary ato? Dia eto amin'ny mahandro. Nice. Dia ato indray amin'ny manasa ny vilia rehetra. Dia aiza ny mahandro? Eto amin'ity plastique. Dia eto amin'ny manasa ny vilia rehetra zany dia ampirimo ketsy rehefa vita ilay izy. Dia amin'ity anaovanao ino? Izy hoe tetehako an'ilay ohatra hoe tongolo maitso, tongolo oignon rehetra zany tetehako amin'ity. Tsy efa lany mihitsy izy zany e? Efa lany fa 20 taona. Firy taona ty? Efa 20 taona izy zao. Hitako e. Efa mila anana be ato aminao e. Mila tiako zany hoe tsara le lakozia gasy ohatr'izao fa mila diovina tsara fotsiny. Mifanampy amin'izay fanadiovana izay. Ndao ary ambadika ary fa hitako izay antsika miresaka. Mety? Inona zany ny ato zao? Ato? Ato zao trano fisakafoanan'ny client. Ay, ato anao miservira client rehetrarehetra? Inona zany mba arosonao anay androany? Akorony. Efa ataoko tsara tarehy be ilay lakozia dia arosonao zany izay. Akorony zao ny eo varona kosa isa man'ny vediny. Misaotra betsaka efa nihinan-kanina izay. Zao anaovantsika an'ilay lakozianao a. Eto tsika miresaka sisy somary teritery ilay izy. Maizina. Larako jereko teo izy dia nilazaiko kely ary ianao teo sasao. Sasao hitanao zao misy anina io. Fafana tanteraka ireo. Sasana le tafo transparent io. Dia hitanao fa tonga dia mazava be eo rehefa avy eo. Ianao ihany no faly be eo rehefa avy eo. Ao misy fotoana koa tonga dia izay n'androany zany tonga dia tonga le fotoana dia mifafa daholo ny lotony ny ana rehetra ny le ina moa naresy teo le misy le entona le setroka sy ana rehetrarehetra eo. Trankaly. Asoronao daholo aloha ireo an'ireo anamboarany zorola reto an'le rasantsika izany hoe ho avadika mazava be ny lakozianao. Kely io fa ataontsika mazava. Sasao le rideau. Dia akisako ny entana dia asiana plan de travail. Izay angamba ny tena marimarina kokoa. Any? Dia rehefa avy eo ianao rehefa miasa anao rehefa avy eo dia mbola tahinao antena ravitoto angamba ny ataontsika hoe ny ravitoto. Inona moa ny spécialité anao? Ravitoto sy henakisoa dia mofo koba sy lafarinina dia asiana voanjo. Zany e? Zay zao no ataoko.
Tsara mihitsy kosa zany fa tokony nahandro gasy le izy fa tsy nahandro vazaha. hitanao tsara fa rehefa vitanay io a madio tsara nanaovanao azy dia le korontana kely ato le fantatro fa tsy ilainao tsony kosa reo ambony reo asorotao daholo reo malalaka ianao amizay afaka asianao entana zavatra hafa mihitsy areo hitanao le ambony kely le ao ambony ao dia madio be io a dia asitodro zara le lokony a asiany le zavatra mazava be le lakozianao a mazoto be ianao hiasa fanindroany mety ataontsika hoe intelo avoen'ny hatsaran'ny ravitoto ndray mandeha ny ravitoto ataonao mazoto anao ao zay le izy tsara kosa tsikitsiky nito madama ito tsy hitanao hoe tsikitsiky lalandava alefa tsikitsiky lalandava misy fanontaniana ve Ny fanontaniana angamba tsy dia misy fa le fandraisantsika setra teo hoe ahoana le hoe videna ve le lakozisa atao ahoana alohan'ny atongavan'ny zareo dia azavay ka sorona daholo dia akisaka daholo dia tonga izy manao izy tsara avy eo sasanao tsara le fitoerana lakile fitoerana fitononkena le any ohatr'izao io fanaovana masika antanaka alefa le romboroapolo taona teo le fitetehana any efa lany le romboroapolo taona teo fa tena tokony isolo mihitsy nefa tsy foy le izy satria rehefa enceinte le izy ty ny romboroapolo taona ty pisefy ny caméra eo ty tompoko ny romboroapolo taona hoe aignany ty tokony romboroapolo taona niasana ay manao kely anitsika dia mitaka mazatra mena anazy kado anaovanay kado nareo a manomboka androany indray 0 taona manomboka raha amin'ny rovinareo mandalo aty miasa amin'ny zoma izy taona vaovao ino hoan'le hoavy taona vaovao ao a fa ty afaka mety atao inona moa zany atao souvenir ty archive apetrao tsara mihitsy apetraka eo 20 taona misy fa zany tsara moa zany ataonao aty atao anatin'ity fivarotana ty zany satria misy historique le izy hoe zavatra efa taloha io fa tsy zavatra vaovao ary ny fahaelana zany tena anisan'ny anankiray koa hoe micompte be rehefa manao zavatra expérience zany tiako tenena hoe efa misy expérience tsara anatin'le hoe manao hotely zavatra rehetrarehetra tantarana kamaparako hoe tia bebe de ana ao zay zany fanontaniana farany tsy dia misy fanontaniana mafa fa fisaorana no atolotra anareo mitsidika anay taty satria mahafinaritra ny zavatra ataonareo tsy naposiko le izy fa ohatrany hoe tampoka be tampoka zany le izy fa nafinaritra anao nefa le izy zay angamba no teny farany inona ao anatin'le izy ary ny tena nafinaritra anao le fanamboarana le lakozia ay zay kosa zao ny zavatra tena nafinaritra nandrina nahita feo satria na te hanamboatra ary le volako nge tsy ampy entomanana satria le zanako anankitelo fa zao aloha fanampiana anao no nanaovana nefa tsy hoe ataony tanteraka hoe renovason tanteraka hoe anangana brique tsika anao zao fanampiana mba lasa madio izy nareo ihany manadio azy bien sûr ampiana kely ny loko satria efa mainty loatra asiana kely plan de travail ny anaran'ity fanampanay fa romboroapolo taona zavatra kely hoentinay zany le izy fa mety manova zavatra be ao aminao zany mafinaritra be mihitsy ny miaramiasa aminareo indrindra fa izose any amin'ny Florence aloha tsika zany zao ny any amin'ny Florence tsotra be vao miditra ao aminy aloha tonga dia gargoty maizina charbon mainty be le rindrina tonga dia sasana tanteraka fotsiny anazy dia lokoina tanteraka dia anamboarana planche de travail izy plan de travail satria tena terikizikizo sady tsisy esana tsisy ametrahana ny entana zay ny azy andao hitsidika an'le lakozia vita tsara ary karakarahantsika an'le sakafo
Laoka tena ahafantarana antsika malagasy ny ravitoto sy henan-kisoa ary tena be mpankafy be mihitsy izy eto amin'ny tsena Madame Florence na mamandomoina ny ahafantarany maro azy. Ny koba ny tena hozaraina amintsika androany fikarakarana azy fa bonus kely aloha ity ravitoto sy henan-kisoa ity. Efa noketrehany sy efa nataony saosy ny henan-kisoa, tsy atao ritra be fa somary misimisy rano ahafahana miketrika an'ilay ravitoto rehefa avy eo. Nafangarony tao anatin'ilay henan-kisoa ary ny ravitoto mbola manta dia nasiany sira kely ho fanomezana tsiro azy ary nanaraka azy teo nampiny siramamy ihany koa izay manatombo fatra kely amin'ilay sira. Ny anton'ilay siramamy mba tsy hangidy sy ho mora levon'ny vavony ilay ravitoto. Izay fotsiny dia miandry azy ho ritra sisa dia masaka ny ravitoto sy henan-kisoa. Raha ny fanaovana ny quiche no ny arahantsika tamin'ny Madame Adrienne tamin'ny fandarana farany teo dia mbola sakafo mety tsara amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao ihany koa ity koba hokarakarain'i Madame Florence ity izay afaka averintsika tsara ny an-trano any satria dia mora karakaraina ary tsy mahabe dépense no mety ho an'ny olona maro an-trano na maro kilonga. Fomba fanaovana azy ary manao ahoana? Tsotra kely, potipotehana ny akondro dia maka koba azy dia kobam-bary nampiasaina teto dia nampiarahana taminy ny lafarina, teo ihany koa ny siramamy ary ny levure chimique. Tao anatin'izay dia nanampy totom-boanjo ihany koa i Madame Florence. Nafangarony ireo rehetrarehetra ireo, mbola tsy asiana rano aloha fa afangaro maina fotsiny. Dia izay vao nasiany rano. Dia tahaka ny fanaovana paty rehefa manao mofo rehetra ihany moa zany dia afangaro ary tapohana tsikelikely ny rano, tsy tonga dia atao be da be satria misy fatra manokana tadiavina ao anatin'izay, izany hoe tsy atao marihatra be dia tapohana tsikelikely ary karoana ihany koa. Dia arokaroana foana mandra-pahazo an'ilay izy araka ny fomba fitenin'ny Madame Florence azy dia hoe rehefa manoratra izay ilay paty dia izay izy ny atao hoe mety. Hitantsika ao anaty sary io izy io. Dia farany sisa narotsaka ilay akondro ny potipotehana teo dia verenana afangaro tsara ifangaro izy rehetra. Tahaka ny hoe molina rehefa manao mofo amin'ny maha-koba azy izany hoe mofo malagasy tsara mihitsy dia irony kapoaka vaventy irony no andrahoana azy. Nampiasa vilia gasy ihany koa izy mba ahazoana endriny hafa. Asiany rano ny vilany dia apetraka eo ilay koba natao tao anaty kapoaka sy vilia gasy teo ary ataingina ambony afo dia atao masakefika mandritra ny adiny iray latsaka eo. Izay fotsiny dia efa mahavita koba isika. Mandra-piandry ny fahamasan'ilay koba sy ilay henan-kisoa sy ravitoto dia anontany amin'ny Florence mikasika an'ilay hoe teo ilay hoe nampianatra teny vahiny teo aloha fa ilay 12 taona nanaovana hôtely. Hôtely gargote niaraka amin'izy telo vavokely Domina sy ny zandriny inona ilay secret inona ilay zava-miafina tao anatin'ilay hoe 12 taona tao anatin'ilay tontolo ny fandrosoana sakafo sy fanaovana sakafo teto foana. Le 12 taona ny varotana aloha zany nandalo sedra ihany aloha vao tonga tamin'ny zavatra tsara satria mbola kely moa ny ankizy tamin'izany dia
sady indraindray sady mibaby manao raharaha ohatra izany dia mahatao tsikelikely ihany fa ny tena mahafinaritra atao ampifaliana ilay izy a dia mety tsara ihany. Izao moa zareo efa lehibe daholo dia efa samy mahaleo tena. Misy nandimby an'ilay asa fanaovan-tsakafo ve ny ankizy? Tsisy nandimby izy. Tsisy nandimby an'ilay asa fanaovana sakafo izany ry zareo fa ohatrany lasa ambony daholo satria ilay miasa birao ny tena tiany fa ilay manao sakafo tsy dia gohany loatra. Dia inona avy zany ny asan'izy telo vavy amin'izao? Ny asan'ilay vavy matoa izao pharmacienne dia ilay vavy eo vao miasa amin'ny caisse d'épargne dia ilay vavy izany izao mbola hanao master amin'ity volana août. Sy dia mbola mahafinaritra izany fa dia tafita ny ankizy noho ny asa fanaovan-tsakafo nataony eny fa dia marina ihany an'izy telo vavy aloha dia any amin'ny eny ihany no misakafo aloha rehefa avy miasa dia misakafo aty amin'ny eny izany. Dia ny vady koa moa nanampy tsara mihitsy izy. Izy zany tena nanao izay vitany koa, samy nanao izay vitany izany izay mivady. Izay natafitanany ankizy. Izay mifandehana. Makasitraka amin'izay resadresaka kely izay nataon'ny Florence izay zany izay samy mety afaka mandray tsika tsirairay avy amin'ny mety asoa zany amin'ny zavatra atao rehetra. Sorana Florence namiditra izay fahaiza-mahandro izay zany niaraka tamin'ny ordinareo tonga fotoanany fanandramana dégustation tsika izao henan-kisoa sy ravitoto miaraka amin'ny vary gasy avy any Antsahadita izay le izy teo. Ny henan-kisoa sy ravitoto izay nandrahoana blanc izy mifanaraka amin'ny fandaharana izay matianina. Andramantsika izy aloha dia rehefotsika mba homeko anao ny appréciation. Aloha tsy na matavitavy kely aloha ahafahantsika tena maheno an'ilay hoe ravitoto izany. Miavaka tokoa zany henan-kisoa sy ravitoto izany satria raha teo ampikarakarana moa zany tsika dia hitako hoe betsaka ny siramamy noho ny sira, izany hoe tsy maheno mangidy mihitsy ao anatin'ilay ravitoto. Izay zany le secret an'ilay izy. Le vary gasy aloha dia tena mety tsara mihitsy miaraka aminy ary mampiavaka azy le fandrahoana an'ilay vary gasy fa izy ity betsaka ny olona tsy dia mahay mahandro an'izy ity. Le koba visuellement nataontsika hoe jerena ivelany tonga dia manome sosokevitra hoe tsara kokoa le kapoaka angamba raha asiana le menaka ina kely mba tsy ho simba ohatr'izao izy rehefa voakanao anaty kapoaka satria somary miraikitra izy matoa simba ohatr'izao raha izay. Faharoa anandrana an'le izy mihitsy fa mbola izay resaka menaka izay ihany no tiako tenenina. Eny tsara le voanjo, mamy dia mamy ny akondro so ihany nasianao amin'le ronono teto fa maisatra be ilay izy rehefa atelina. Sosokevitra anankiray misy an'ilay voanjo ao anatin'ilay izy matera gras ny voanjo izany hoe efa matavy fa sosokevitra kely tokony ampiana menaka kely, menaka na dobera ho antsika any an-trano izay tena tsara ilay izany hoe ampiana le matera grasy ao anatin'ilay izy mba ho malefaka kokoa hialana amin'le voaviminana ray sotro dia mitady rano. Zay ngamba ny sosokevitra anankiray mety tsika hanatsarana ity patisserie vita malagasy ary tena malagasy tsara mamy fa izay zany no sosokevitra kely avy ety amiko mba amora kokoa ny telemana azy matera grasy izany hoe na menaka io na dobera io na tamenaka toto io na ino io miampy kely an'ilay izy dia hitako hoe fluide tsara rehefa telina fa ny tsirony aloha dia tena ara-dalàna tsara. Koba gasy ny ao anatiny akondro eny tsara
afangaro miaraka aminy zany le doberana anina afangaro anatin'le paty izy dia eno iny rehefa hoanina zay ny avy aty amiko dia omeko any mamandomoina ny fitenenana raha ohatra ka misy zavatra tianao ampitaina mpanaraka amin'ny fandaharana. Nafinaritra amin'ny fiarahana teto tsika zany nanomboka matondrotondro mandra-pahatonga any amin'ny firy zao a nanao zavatra teto foana dia nafinaritra amin'ny fiarahana misaotra indrindra ny RTA tompoko nanatanteraka n'ilay zavatra rehetra. Mifarany eto ny fandaharana fa dia mametraka ny mandram-peona indray amintsika mpanaraka ny fandaharana izay moa dia mbola iroso ny fiaraha-misakafo eto zany fa dia mametraka ny mandram-peona Veloma tompoko. Miakatra ny dépense fa azo atao ronono, azo atao ronono soja arakaraka izay itiavanao azy. Goana. Fa ity zany farany tsotra indrindra. Chocolat.